rehefa hifidy be ny tanàntsika dia tokony misafidy olona manavakavaka ny côtier, milaza hoe ny côtier tsy nianatra sia mampisongadina ny merina, olona tena hoe anankirotana amin'ny resaka politika, satria raha tsara taizy ianao ny be ny tanàna tena manana teny feno mifono fiantsiny, mifono fankalana, adidy ny olo-pirenena ary adidy masina ny mifidy be ny tanàna mamao fady. Ravany amin'ilay morontsiraka izahay dia olona nianana fa tsy nianatra anareo e! Taonora avy aty Arivo, merina avy ato Antananarivo no hitondrana Antananarivo. Raha nanaraka ankaiky ireny vidéo roa samihafa ireny isika ka anatsikaritra fa vidéo mitovy ireny na dia tsy mitovy aza ny votoatiny sy ny olona ao anatiny dia arabaina sady satria efa azony tsirairay sady ny votoatiny vidéontsika androany. Ndao ary ny paritaka tato anatin'ny tambazotra tserasera ity vidéo nitody Ravalomanana izay mivoy resaka foko sy fanavakavahana fiaviana sy fanambaniana antoko politika ary compte Facebook maromaro izay pomba ny fitondrana sy mpilelaka amin'ny fitondrana no niaingana izany ary izy ireo ihany koa no nanaparitaka an'izany tato anatin'ny tambazotra tserasera Facebook. Tsy laza isika afa-tsy ny page serasera mada, 12h vaovao, hanta miangola, page zava-misy aty, page ny radio Elson Evariste, nationalisme exagéré, prix scolaire, enina dia dadan'ny Jemima aza mbola nanaparitaka an'izany tato anatin'ny tambazotra tserasera sy ny maro hafa tsy voatanisa. Raha manaraka ankaiky ilay oronan-tsary isika dia mahatsikaritra fa vidéo montage ilay oronan-tsary izay mivoy resaka foko sy ny fanavakavam-piaviana misy an'i Tojo Ravalomanana. Na dia olona tsy mahalala momba ny informatika aza dia mahatsikaritra fa vidéo montage satria raha jerentsika tsara dia oronan-tsary roa samihafa no natambatra. Ny voalohany hitantsika amin'ity sary ity dia oronan-tsary tamin'ny andron'ny propagandy tamin'ny 7 Desambra 2024 lasa teo. Ary ity faharoa ity kosa dia avy tao amin'ny fandarana manokana izay nataon'ny Tojo Ravalomanana tao amin'ny televiziona Real TV. Tsy vitan'izay nefa ireto vidéo anankiroa samihafa reto dia efa notapatapahana dia avy eo natambatra ka nanome fehezanteny maro samihafa. Ndao iarahantsika mijery izany. Ravany amin'ilay morontsiraka izahay dia olona nianatra fa tsy nianatra anareo e! Taonora avy aty Arivo, merina avy ato Antananarivo no hitondrana Antananarivo. Raha nijery sy niaino ary nanaraka tsara iny vidéo iny isika dia azo antoka fa maro amintsika no tafitohina tezitra raha ohatra ka tsy mahalala fa vidéo montage ireny, vidéo namboamboarina ireny. Eto indrindra isika maro dia maro ny olona tafitohina tato anatin'ny tambazotra tserasera vokatry ny fiparitahan'ny ity vidéo montage ity. Ary anisan'ny tompona andraikitra amin'izany fanafitohinana zany ireto compte maro be reto toy ny serasera mada, zava-misy aty, 12h vaovao, dadan'ny Jemima, prix scolaire sy ny maro hafa tsy ho voatanisantsika eto. Ny tena loza dia zao naomby nitetika izy ireo. Maro olona avy amin'ny faritra izay tsy mahalala ninina tezitra no sady tafitohina amin'iny ampahany vidéo izay naparitaka ireo compte mpilelaka ny fitondrana ireo. Fa mbola tsy nijanona hatreo hatramin'ny filohan'ny repoblika aza tafitohina. Ataoko angamba fa nyrehetra nahita ny fandarana manokana izay nataon'ny filohan'ny repoblika omaly 6 Desambra 2024 tao amin'ny televiziona nasionaly na TVM. Na dia zany nefa isika mahasamy laza fa tafitohina amin'ny vaovao tsy marina ny filoham-pirenena, ireo olo-pirenena avy any amin'ny faritra, ny mpanao politika sy ny maro hafa izay tsy mahafantatra ninina ary tsy mahafantatra fa vidéo montage ireny entina anaparitahana lainga sy entina ampisaratsarahana ny vahoaka malagasy. Sarotra dia sarotra ny anazavana fa vidéo montage ireny vidéo mivoy resaka foko sy fanavakavahana ireny. Raha olona mora rebirebena amin'ny vaovao tsy marina no ampitaina an'izany. Fa kosa ity page anankiray ity dia afaka manazavana izany antsary. Dia tsinda zany fa page MDJ na mozika dago jiaby. Naseho an'ireo mpanaraka azy sy ny fomba nanaovan'ireo mpilelaka ny fitondrana ny oronan-tsary ny Tojo Ravalomanana. Ary ity vidéo fandarana manokana ny filoha Andry Rajoelina ity no nanaovany ohatra amin'izany. Dao ratsika izany. Andriamatoa filoha, ahoana no fahitanao izay andraikitra na be ny tanàna sy izany hoe lanjana fifidianana be ny tanàna izany? Rehefa hifidy be ny tanàntsika dia tokony misafidy olona manavakavaka ny côtier, milaza hoe ny côtier tsy nianatra sia mampisongadina ny merina, olona tena hoe anankirotana amin'ny resaka politika, satria
raha tsara taizy ianao ny ben'ny tanàna tena manana teny feno fono fiantsiny mifono fankalana adidy ny olo-pirenena ary adidy masina ny mifidy ben'ny tanàna mamao fady ataoko angamba fa tsy mila fanazavana intsony zany fa ndaovakitsika ny afatry nyty page ity ampitaina hoy izy tao amin'ny pageny hoe aza mora rebirebena fa tsotra kelany manadalanareo hoe ataoko angamba fa mazavy zany ankoatr'izay efa nanitsy sy namaky bantsilana ity vaovao tsy marina entina minganana ny candidat Tojo Ravalomanana ity ihany koa ny télévision zay nivainiana ny candidat voatohitohina amin'ity vidéo montage ity dia tsiny zany fa télévision Real TV Madagascar ary nalefan'izy ireo ny oronantsary feno montage sy ny oronantsary feno no sady original avy tamin'ny télévision n'izy ireo ndahorantsika ny fanazavan'ny mpanao gazety ny Real TV. Niparitaka teny amin'ny tamazotran-tserasera Facebook androany ary voizindreo pejy akaiky ny fitondrana ny oronantsary sy oronam-peo mirakitra ny voalaza fa kabary feno fanavakavaam-bolo-koditra nataon'ny candidat ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra Tojo Ravalomanana natolotry ny antoko tiky Madagasikara. Ravany amin'ireo morontsiraka izahay dia olona nianatra fa tsy nianatra Nisy nininanapaka nefa io kabary io mba ilazana fa manao fanavakavahana andreo olona avy any amin'ny faritra ny candidat Tojo Ravalomanana. Raha nivotoatiny lahateny ny Tojo Ravalomanana tamin'ny sabotsy 7 desambra lasa teo io nandritra ny faradobika ny tanterahany teny amin'ny kianja maitso ny Analamahintsy dia nilaza izy fa tsy tokony simbain'ireo tanora mpianatra eny Ankatso fa nianatra ireo tanora ireo fa tsy nianatra toy ny sasany araka izao kabary feno tsy misy mitapaka izao. Eto dia manavatra amin'ireo ratsy fanahy entsika ireo ratsy fanahy ny ambadimbadika Ankatso any isika tanora mpianatra avy any amin'ireo morontsiraka zay tsy misoratra eto Antananarivo dia asen'ireo mangala abato aisa sombana ohatr'izany no avin'ny tanora anay izahay dia olona nianatra fa tsy nianatra ohatranareo ary tena mila an'izany Antananarivo ka amin'ny 1 volana desambra dia tongava afidy tongava vao maraina satria tongotsika ary ka mahazava ianareo mahazava Antananarivo fa hovaintsika io Fomba fiady nazovahana nandritra ny fampielezan-kevitra amin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity moa ny fanelezana vaovao tsy marina teny amin'ny tamazotran-tserasera ataon'ireo mpanaradia andreo candidat tsirairay avy. Ataoko ngamba fa mazavy zany fanazavana zany ary tsy misy anampina no sady tsy misy analana. Ndahorantsika ny réaction filopirenena izay nampiseho fa tafitohina mivoy resaka foko sy fanavakavahana. Hoarantsika ito ihany koa ny réaction Paolo Emilio administrateur civil sy ny réaction olotsotra avy any amin'ny faritra izay naparitaka ireo page Facebook mpilelaka ny fitondrana. Toy izao ny réaction filopirenena Andrajoela tao amin'ny télévision malagasy na afoizina amin'ny hoe TVM. Tsy azo ekena hoy filoha Andrajoela ny fivoizana resaka foko sy ny fiaviana. Tsy azo ekena ny fivoizana merina côté nianatra sy ny tsy nianatra. Nasehony filoha Andrajoela nandritra ny fivahinianana tamin'ity télévision nationale ity fa tena tafitohina izy ka ny afara nivoy resaka hoe zaza tsara taiza sy ny ratsy taiza. Raha olona tsara taiza hoy filoha Andrajoela dia tsy tokony nanao zavatra ohatr'ireny. Fanampin'izay no kianiny ihany koa ny vovonana firaisan-kina izay eritreretiny fa misy any candidat izay nivoy ity resaka fiaviana ity. Ny firaisan-kina no dradradraina hoy filoha Andrajoela nefa fampiadina no ataon'izy ireo. Tsy azo ekeny izany ary tsy tokony manaiky ho sarasarana ny vahoaka malagasy hoy filoha Andrajoela tao amin'ny TVM. Fa tena misy zavatra mamao fady na olotsotra fa indrindra moa zany hoe avokana olona candidat anankiray teny feno fono fiantsiny mifono fankalana fa indrindra misy fanavakavahana tena tsy mety zany. Tsy mety zany satria hoe manavakavaka ny manambany ny olona any amin'ny faritra mialatsiny amin'ny teny amin'ity fa manavakavaka ny côtier sy mampisongadina ny merina milaza hoe ny côté tsy nianatra fa izy nianatra tena mamao fady zany. Tsy azo eken'ny saina sy ny fo zany satria raha pitarika ianao raha tsara taizy ianao dia ny manambatra no atao fa tsy mampisaraka, ny mampiavana no atao fa tsy mampiady. Ka ny zavatra ohatr'ireny miora tena
feno fanavakavana tsy azo atao ny manavakavaka ny olona na ara-poko na ara-pinono samy manana ny finono ny olona rehetrarehetra fa mifanaja ao anatin'izay finono zay ka le teny zay atao ohatran'ireny tena tsy mety mihitsy ary zay moa no hotenenina ihany koa hoe tena ao anatin'ireny zavatra misy reny tsy tokony mifampitsinjotsika sy mifanampy fa tsy mifanimba sy mifamotika tokony irahintsika fa ny zavatra ataony ohatrany hoe firaisakina nefa ny fampedina no atao zany hoe tsy mitovy mihitsy zany le zavatra lazaina sy tiana atao sy ny zavatra ampiarina ka zay ny tokony mailo atsika mba tsy anaiky ho zarazaraina isika vaoaka malagasy. Fanampin'izay ny voaka tamin'ny fanginana ihany koa i Paolo Emilio tao amin'ny page Facebook iny satria voatohitohina ny resaka foko, fiaviana sy ny fanavakavahana. Mazava ho azy fa voatohitohina ihany koa ny lalam-panorenana izay tsy mankasitraka no sady mandrara ny fanavakavahana sy ny fivoizana foko. Nandeha aza zany rehetra zany novoizin'ny Paolo teny amboalohany tamin'ny direct zay nataony tao amin'ny page ny hoe montage ilay vidéo. Na dia zany nampitainy ihany ny hafatra mahakasika ny resaka fanavakavahana indrindra fa merina sy côtier. Tsy azo ekena hoy Paolo Emilio ny fivoizana zany resaka zany satria tsy ekeny lalam-panorenana ary tsy azo ekena ihany koa ny resaka fanambanibanina. Fanampin'izay nandeha fafatra mivantana ho an'ny Tojo Ravalomanana izy na dia tsy nanonona anarana aza. Hoy izy hoe zahay côtier latsadrana no anany dadanareo Marika Ravalomanana no tiany lazaina na dia tsy nitonona anarana aza ary saika maty hoy Paolo Emilio. Fa raha voizina ihany ity resaka fanavakavahana ity mangataka i Paolo Emilio mba amerina ny teniny i Andriamatofilo Marika Ravalomanana. Ndao aratsika ny faneho-kevitry Paolo Emilio. Raha nanaraka an'le vidéo direct satria amin'ny mahafividianana dia mijery ny propagandin'ireo candidat tsirairay zay mandefa direct daholo ny tena itony natsikaritra satria misy miteny hoe nanaovana montage le vidéo nytenenina candidat anankiray mahakasika an'le mpianatra eny amin'ny anjery manontolo mihitsy no tenenina mpianatra mpiavy mpianatra avy eny anindrana hoe aza mifidy eto anareo dia mitandrema anareo fa anareo tsy mahay dia matory zareo tonga eto mianatra dia tsy mahay dia misy mpianatra avy eto Antananarivo mianatra amin'ny université any amin'ny province ary zay zao dia mampianatra ny zanaky ny Antananarivo any ny député-na tany Betroka dia olona zanaky ny Antananarivo any Vangaindrano zao misy député zanaky ny Antananarivo betsaka ny zanaky Antananarivo mera zay valivotaka mera eraky nyty Madagasikara ty zay koa mahatonga ny olona mpivahiny afaka mifidy amin'ny alalan'ny ordonnance raha te hifidy izy dia misy ny tsy te hifidy fa le fanambanimbaniana atsika rehetra indrindrandrindra fa ny olona tenenina fa mpiavy sy mbola mitenenina hoe mpiavy dia zay le nahatonga ny fanjanahantany zay nahatonga ny hoe zarazara ho anjakana tetikady nataon'ireo mpanjanaka zany dia tsy tokony sika efa malagasy fa misaina amin'ny fomba malagasy no hanao an'izany mety ho avy eo ianareo fomba azy sy nareo fanatika aminy fa misy zavatra averiko aminareo izahay avy any anindrany satria za metisy merina ny raiko dia bara ny papako izahay metisy no namono tena lasatra nanohany an'le dadan'le olona io tamin'ny 2002 voatifitra mihitsy naratra sakamaty dia afaka averiny ve zay resaka zay hoe tsy ilaina nanohananay na nanohana ny dadanay ny olona avy any amin'ny faritra dia zay tsy tokony atao tsony satria raha ny lalam-panorenana ny fampediana foko ny fanavakavahana incitation à la haine tribale ny fitenenana azy. Ndao aratsika ihany koa ny réactionny Radio Leçon Evariste izay anisany mpilelaka nyity fitondranan'ny Radio ity. Fahiditra kely aneo nalahelo koa amin'ny zavatra nilazainy candidat anankiray teto amin'ny tambajotry Serasera ato tononoko anarana satria efa miparitaka any ny vidéo Tojo Ravalomanana izay nilazana hoe anareo avy amorontsiraka-reo izy zay avy eto Antananarivo ary anareo tsy nianatra ohatra anahy endrika fanambaniana
zany tompoko lasy tompoko vavy. Mbola manjaka ihany zany a ny fanavakavam-bolo-koditra amin'ny anarana izay hoentiny kandida anankiray eto Ravalomanana. Tsy omeko tsiny satria ino antony a zavatra efa nataony datany izy io, nanomboka tamin'ny 2002 efa nanjaka zany fanavakavam-bolo-koditra zany nataony Marc Ravalomanana. Tonga teo amin'ny fitondrana izy a napetrany ho côté des services zany ny avy amorontsiraka rehetra araka ny filazany tojo azy, satria no antony natao fangalana vato fotsiny zany a ny côté nanomboka ary ny afara ny tondrany Marc Ravalomanana. Amin'izao fotoagna dia misy kandida izay zanany ihany amin'ny anaran'ny Dokotima eto Antananarivo. Mbola miverina ihany foana ny fanavakavahana satria zavatra efa lalim-paka ao anaty fony zareo ny fanavakavahana, mbola tsy afaka mihitsy hatramin'izao a. Dia somary malahelo ihany ny tena amin'ny mahasam'ny malagasy. Ny côté tsy sanatria olona tsy nianatra araka ny tenenin'ny kandida Tojo Ravalomanana, fa olona manana ny maizy azy mitovy amin'eto Antananarivo ihany. Izahay koa zany tsy tianay ny manavakavaka foko, za indrindra ka moa zany miaramonina eto amintsika, ary betsaka koa zany ny avy eto Antananarivo miaramonina any amin'ny faritra. Inona no mahatonga an'izany fifankatiavana no tsara indrindra, fa malahelo ihany ny fo ary tohana tanteraka na ino an'iny resaka nataon'ny Tojo iny, satria zany fiatsaram-belatsihy foana zany niainany zany famille Ravalomanana zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Maro dia maro ny réaction n'olona avy any faritra fa tsy afaka aratsika eto izy rehetra fa ho tramaraina eto isika. Fa na dia zany da ho aratsika ireto réaction n'olona avy any faritra anankiroa ireto izay nampiseho fa tena tafitohina izy ireo manoloana ireny horonan-tsary ny Tojo Ravalomanana izay niparitaka tato anatin'ny tambazotra Tserasera Facebook. Ary ity pejy mpilelaka ny Andradjoela ity no naparitaka ny réaction'ireo olona avy any amin'ny faritra izay tafitohina noho ny tsy fahafantaran'izy ireo fa vidéo montage ireny. Efa tsy mety amin'ny antsony zao le fanavakavarina sy fanambaniana samy malagasy ohatry zao hoe oka mba hifanaja e. Misy candidat raiky mivolagna hoe fa zay résistany ambo dia hoe tsy nianatra raha olo tsy nefa zay tsy dia mety tsara zegny amin'ilay fotony Madagasikara ty malagasy jiaby fa tsy hoe nolotokana izy zegny. Ke raha ohatra ka hoe mahazo io izy anarikarakory zay misistany io tsy taperaka Antananarivo aty ve zay, nefa za io ty manambady olo avy aty nangany mariage olo avy aty mipetraka aty libre tsara zay za, tsisy manavakavaka, tsisy ninapitoetra amin'ny fiainanay eto. Mahagaga zegny raha ohatra ka hoe izy toka amin'ny place io karakory dopodika zay donc tapitrika boky zegny atsika ty eto ty. Fotony tsy mila olo ivelany fa hoe araka fivolagnany nagnambara hoe fa olo avy Antananarivo ihany no afaka mandray eto. Dika no mody tanàna zay nefa Madagasikara nitsika jiaby fa hafa zay. Eto ampamarana dia zao manoloana ireny trangan-javatra ireny afaka milaza isika fa mivoana amin'ny tsy tokony ho izy ny fampiasana ny tambazotra Tserasera ankehitriny. Manaparitaka vaovao tsy marina, mivohy fankahalana, ary ny tena zava-doza dia mety afara amin'ny adipoko raha tsy mitandrina ny vahoaka malagasy, indrindra fa raha tsy mandraindraikitra ny tompona ndraiky mpanjakana. Araka ny fanaratsika teo fa tena naomby ny fanaparitana vaovao tsy marina. Tafitohina ny olom-pirenena, indrindra fa ny olona avy any amin'ny faritra, tafitohina enina dia filohan'ny repoblika azy noho n'inona noho ny tsy fahafantarana hoe vaovao tsy marina ireny vidéo montage ireny. Amin'ny lafindray
manome tsiny ny filohan'ny république ihany nakabetsan'olona amin'ny lafiny ray tsy manome tsiny azy noho ny tsy fahafantarany fa kosa firenena ny resaka eto fa tsy tokantrano arak'izany dia tokony hitandrina hatrany ny filohan'ny république rehefa hitafa sy resaka amin'ny vahoaka malagasy indrindra fa manoloana ireo vaovao tsy marina izay miparitaka manerana ny tambazotra tsirasiry ataoko angamba fa na ray lesona daholo ny tsirairay ary izay ihany koa mamarina ny videontsika androany azadino misabone sy manisy j'aime ny videontsika ary ny eto amin'ny rotelo dia mampirisika ny tsirairay andeha hifidy rampitso 1 Desambre 2024